taranja Muay izay anisan'ny efa mahazovana ihany koa eto Madagasikara ikarakara fananana katrokady amin'zareo avy atsy amin'ny Nosy eo ary ny isika eto Madagasikara amin'ny alalan'ny fiezama ka mitondra fanazavana indrindra izay ny mpikarakara izany fananana izany. Izy zany dia fikatroana iraisam-pirenena zany komba international voalo isy eo amin'ny Muay Thai sy ny kawanina zany discipline mbola tsy fahita teto amintsika dia amin'ny 17 volana Desambra zao zany samedi 13 Desambra manatanterahana anazy eto Antananarivo dia katroka malagasy mpiangalan'izy io zany efa kalaza eto amintsika no ifantona amin'izareo renenena amin'ny fotoana io. Fiezama zany hatramin'izay manana isika amin'ny sport de combat amin'ity kosa nefa dia amoaka vaovao am'izay zay amoaka le tena izy le boxe thaïlandais sy ny kawanina zany efa nisy combattant lareno tamin'ny heritaona les combattants efa zatra amin'io traikefiany zany no sehatra amin'io hiakatra ringa ato amin'ny gymnase gouvernement masina amin'ny 13 décembre zany hoe fiezamamo hatramin'izay dia afatrareo tsara manana an'ireo combattants zay efa nisotenasika Madagasikara tany amin'ny kickboxing dia izy ireo zay tena mana fandrina koa hiditra amin'ny resaka professionnel zany amin'ny taona manaraka iny ka amin'ity zany zay sady efa manao combat interclub madinidinika ireny hatramin'ny 15 novembre mbola isy ihany koa dia io amin'ny 13 décembre io zany tena fanokafana eto Madagasikara ny fiezama eo amin'ny sehatra boxe thaïlandais sy ny kawan hall. Ny fantarako ny compétition io zany tena io tena événement voalohany dia voalohany indrindra amin'ny tantaran'ny Yayady ary anisan'ny tena tsara zany satria eto amintsika matafian'ny Muay Thai sy kawanina io ary raha ny zareo lariny zany dia efa tsy soviana amiko intsony ary ny resaka hoe traikefany amin'ny Muay Thai io tsika malagasy anisany ampahoran'ny ireo nosy ravavy ireo ihany amin'ny Yayady fa mino dia mino izahay misy valo amin'ny rahalahy zay ny katroka amin'izareo fa mino dia mino zay fa manana fotara tsara amin'ny katrokady atao amin'ny 13 décembre io. Amin'ny Muay Thai manokana eto Madagasikara manao ahoana fahitanao azy amin'izao fotoana izao? Fahitako anazy zany mitsolopoloko izy amin'izao satria na dia misy fédération nara mbola tsy hita zay asa vita zany sy natao hatramin'izay fa miezaka zany izay atleta sy ireo mpanazatra manatraikefa amin'izy hiezaka moan'io Muay Thai io amin'io katrokady amin'ny 13 décembre io.